hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandrak'ity ny androany dia ny zava-misy eto amin'ny firenena tony Madagasikara dia iketikasa dia io faritra famokarana vokatra io. Zany hoe resahantsika ary zavay ary taizaina amin'ny hoe mamokara vokatra avy any amin'ny ambany tany, vokatra ambony tany, vokatra anaty ranomasina. Dia ireo no tonga dia hoanina zany konsomena na tonga dia aondrana makany ivelany. Io no tantara ara-toekarena no nombaina tamin'ny andron'ny fanjanahantany ary tsy mihoatra io. Tsy nisy programa nametraka hafa. Zany hoe raha tsy misy zany mihoatra fotsiny hoe efa nanomboka tamin'ny andro fanjanahantany dia sarina tambany, sarina omby no atao misao de la république. Zany hoe notaizaina itsika amokatra ohatran'ny hoe ho tantsara daholo. Ary lazaina mihitsy hoe ianareo dia firenena à vocation agricole, mijanona firenena vocation agricole fa io mety aminareo fa anjararay manodina ny vokatra aminareo. Zay nataontsika hoe raha milafiny tsotsotra fa mandray zavatra be da be satria raha vokatra fotsiny fa ray zavatra be zany no ataony ny firenena atsika sy ny afrikany ka tsy misy zany hoe fampitomboana ny ambantany zany no fanodonana ny vokatra dia mitotongana isanandro ny vola malagasy satria be loatra ny vola mivoaka ividianana ny vokatra vita vokatra vonona ary tsy ampy ny vola miditra rehefa mivarotra ny vokatsitsika. So mivarotra fotsiny zao vokatra vonona atsika ka izay no mahatonga atsika raha zavaina tsotsotra hoe isan-taona ny dia mihoatra ny 2 milliards de dollars ny salany fanelanelana zany hoe déficit momban'io zavatra io eo amin'ny sandavoloana eo amin'ny sandany toekarena malagasy ka mahatonga ny vola malagasy mitotongana isanandro. Zay fanazavana mivany hoe 1 février io faritra famokarana vokatra. Raha ohatsika ka hoe androso amin'izany firenena araky ny tenin'ny député teo republika moa dia tokony hijery zany Madagasikara moderne zany, Madagasikara progrès zany hoe Madagasikara émergent dia tokony tonga amin'ny tanjona hoe 2 février. Zany hoe faritra fanodinana vokatra. Eto dia applicativité ny tedavy ny émergent de Madagasikara dia misy ny atao hoe mamokatra manodina fa horaisina rapakitra zay. Raha ohatsika ka mandinika docteur zao na dia mandinika koa ny programa zay misy atao hoe PNDA mamaly ny fanontaniana io ve ny programa rehefa mandinika nanao hoe manodina afaka manodina vokatra malagasy eto toerana hoe manisy ny ambandahiny io programa io every fa misy ao ataontsika hoe déclaration d'intention na hoe tena vonona amizany fa eo amin'le fomba fanaovana azy no tsy dia mazava tsara ao anatin'ny programa io amin'ny fomba hoana azy no ahafahan'ilay malagasy manodina iara-malala fa napaingo tsara fiatsika fanjaita fiatsika zavatra ratin'ity toeran'ity ohatra dia maro no zavatra afarana ahoana no ahafahantsika manodina vokatra avy toerana. Zay no valiny ny émergence de Madagasikara ary vovalina anaty programa satria io dia tsotra sarotra nefa tsotra. Ny nataon'ireo valiny zay lasa pays émergent votozoa etomboka tamin'ny Japon tamin'ny andro dia niantso ny fahaizamanao nangaratahaka ny fahaizamanao ny tandrefa nareo tamin'izany no misy hoe histoire industrielle na sidiarana izanana saribolo de usine. Ny amin'ireo firenena zay lavena dragona kosa dia ny sikona ny fahaizamanao zareo mba enarany nalainy talaka dia farany aina votozo ary hoarany ny firenena tandrefana. Ary azo votozo dia misy le firenena émergent hafa zay voanjana ary mahatanjaka be dia atao hoe Chine na Inde sabrisa zay niazy zay dia misy faritra natao hisintomana io fahaizamana io zany hoe ilainy malagasy ny misintona ny fahaiza manao ny teknolojia sy ny haitao zany mba inarany malagasy mba arainy malagasy tahaka
sika mahay mangaratara reny araky misy le contravention hoe tagny zao fa tafiorina dia ainy le izy agnoarany le fahaizamanao izay ny atao mevasa fisotomana fahaizamanao eto Madagasikara fisotomana ny vola hoavy eto Madagasikara ho an'o mpametra vola ary hoentin'ireo malagasy ahitana asy satria ny fanodonana manodina ny zavaboary manodina ny zavatra no nomena Andriamanitra antsika ino atao hoe asy raha tsy mahay manodina eto amin'ny assemblée tsika ny vokatra avy any vahoaka inona miefaka ka ahodina lalàna inona moa natao hoe zay natao hoe asy io fanodonana io sady no miteraka asa ary le miteraka asa feno mitsy elo Madagasikara satria tsalody misy olom-bavavahoaka fa eo amin'ny iray tapitrisa isa-taona tonga amin'ny tsenan'ny asa dia tsy maintsy hoetina ikadavana asy ao Afrika indrindra ao amin'ny firenena mpahokatra petrôly toy ny Nigeria, toy ny Congo, toy ny Gabon, izy rehetra dia io atao izy autonomie spécialiste io dia fandraisana manerana misy miakina amin'ny ataontsika autoroute da réseau ferroviaire grande vitesse zay avanona fa matsibola sanamelo dia izyanatratraika gasmanarana ohatrozay ny akapobeny ny timy Madagasikara emergence sy ny grama romerake kanefa io rehefa tafapetaka somatsara ny fiandriana firenena ny nosy malagasy dia tsy akiny koa fa matsibola anivelany Madagasikara anatanterana io izay tanjonsika ka izany lehibe zany amaranako azy dia mila fiaramientana indrindra eo amin'ny fitakina misy malagasy fiarametana koa eo amin'ny fametrahana tetikasana toe-karena iraisany malagasy ray manontolo ekeny malagasy na fédérateur ary izay misy hoe réconciliation izay koa misy ny ataontsika hoe fampatsoana ny raha rehetrarehetra sy sy stabilité zay mifetihevitra izay mifetihevitra voizinay akametany ary marina nyfetihevitra izay hita peto ny anevola maria ny famafananan'io dia voninahitra ao anay androany amin'ny folo no afananomotra io ataontsika hoe pédication rehefa vitsy zay ka miara-miaika ny programme io ny député miara-miaika toy ny fondra fanjakana dia mazava ho azy fa hipetraka toan'ireo firenena émergent tany amin'izany ao dia misy ny atao hoe pacte de l'émergence de Madagascar nanao an'izany Sénégal nanao an'izany Gabon io dia iarahan'ny rehetrarehetra miara-mietaka hifanaiky amina programme miaraka amin'ny fanjakana dia hoentina koa hosoniavy nireo ataontsika hoe entité rehetra eto amin'ny firenena na misy fikareny zany na société civile zany na association manana ilarina nasionaly zany hoentina ho programme firenena ary hoentina anatanterana matetiky zay fafonina koa ho arosinay tao manaraka ny atao hoe stratégie pour l'émergence de Madagascar zay efa vonina koa dia ho avy koa anatin'io isotona ho azy ireo mpandarara vola ao anatin'ny telokizany satria rehefa manana zany misy malagasy antsika dia anana fanaovatena toekarena hipetraka ny banky malagasy hoentina atsoina ny malagasy torakorak'izay nataoko zay nafoly azy manatena fa azonareo le izy ary manatena koa tsy kelikely fa resy lavitra no iaravateo rahamasana fa ho resy lavitra isika malagasy ianareo député mitondra malagasy amin'io programme iarana amin'ny programme io antonavana Madagasikara tsy miakindro izany misonako